Nareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanan Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hevero ny fisaorana no ny fanafahan'ny tompo. Hevero ny fisaorana no ny fanafahan'ny tompo. Zany no asongady mofinainantsika anio amin'ny Salamo fa 4:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: raha tsy Jehova no momba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe: raha Jehova no momba antsika, raha nitsangana mela antsika ny olona, dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerana, dia nandifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaorana ane Jehova, izay tsy nanolotra antsika ho rembiny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza, tahaka ny fandrika, tapaka ny fandrika, ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hevero ny fisaorana no ny fanafahan'ny tompo. Davida mpanjaka mahatsiaro ny fanafahan'Andriamanitra, ny nanafahan'Andriamanitra azy sy ny razany, ka dia indro velom-pisaorana an'Andriamanitra, velon-kira, velon-naoby, ka dia nandrafitra izao salamo fisaorana an'Andriamanitra izao. Ampahatsiahivon'i Davida eto ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ampahatsiahivona eto ny fanafahana tamin'ny fomba mahagaga, tamin'ny sandrin'izy Andriamanitra, izay nanafaka ny zanak'Israely indrindra raha teo anatrehan'ny fahavalo marobe sy teo anatrehan'ny ranomasina mena izay niampitana avy tany Egypta. Dia hitantsika eto fa efa miandry reto zanak'Israely reto hoarina tahaka ny fandriky ny vorona, izany fisedrana, fizahan-toetra izany, ka ohatrany efa fahafatesana miandry fotsiny, saingy nafahan'Andriamanitra tamin'izany fandrika izany izy. Tapaka ny fandrika, ka dia tonga olon'afaka, olombonjena izy ireo. Tsy nampaninina azy ny rano be sy ny rano misafoka ny rika, fa nandringana ny fahavalona izy ireo kosa. Zany asan'Andriamanitra mahagaga izany no mendrika fisaorana, ka anandratana zao fisaorana, salamo fisaorana izao. Dia indro mitodika amin'Andriamanitra Davida mpanjaka, miteny manao: isaorana ane Jehova. Isaorana ane Jehova, ilay efa nitondra ny olona niala tamin'ny fandrika izay namely azy, ary nitondra azy ho amin'ny famonjena. Andriamanitra mifehy ny tontolo izy, raha nanao ny lanitra sy ny tany fa izay, dia afaka miaro azy ireo kosa amin'izay rehetra mety ho fandrika eo anoloany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, mahagaga loatra, lehibe loatra ny fitondran'izy Andriamanitra, ka ny fisaorana no hany azontsika asetry izany. Tsaroantsika fa tonga fanaon'ny zanak'Israely isan-taona ny nankalaza ny Paska, ahatsiarovana ilay nanafahana azy ireo tany Egypta fa izay. Dia mankalaza ny Paska fanafahana isan-taona izy, satria
no ahafahan'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa fa ireo rehetra izay tao amin'ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly dia mankalaza ny androm-panafahana, ny fotoana namonjen'i Kristy isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro, midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra satria nahatsiaro izany fanafahan'ny tompo izany. Koa nateo aza ny olana maro samihafa, nateo aza ny fanenjehana ny kristianina mahavaivay dia nijoro tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny fiangonana voalohany. Isika ihany koa ry havako, mamarana tanteraka isika ity volana jona ity, volana jona izay nibanjinantsika ny lohahevitra hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo, ny tanisana tamintsika ny karazam-panafahana maro lafy, maro sesehena izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika, indrindra ny nanafahany atsika tamin'ny ziogan'ny fahotana. Fotoana kosa zao, fotoana mety indrindra anandratana fisaorana ho azy Andriamanitra. Tahaka ny ahoana ary, toy inona no fisaorana azonao asetry, azonao asandratra ho an'ilay Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy izay efa namonjy anao, efa nanafaka anao tamin'ny fandrika harato sy ny memy samihafa, eny namakivaky lalatsarotra ianao, fa nataon'Andriamanitra nivoaka tamin'ny fitahiana mahatretrika, ka toy inona no endrim-pisaorana azonao asetry izany. Misy azontsika tanterahana amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana, misy azontsika atao amin'ny alalan'ny hira fisaorana dia manandratra hira fiderana amin'Andriamanitra, misy azontsika atao amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika, hanompo azy indray, fanavozana fanoloran-tena, ho mariky ny fisaorantsika ny tompo dia atolotritsika ny tenantsika ho amin'ny fanompona azy dia hevero ny andraikitra raisinao ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fikambanana misy anao, ny andraikitra masina samihafa, jereo sy amafiso sao dia misy migoragora mivana mitady hihemotra, ary endrika fisaorana azontsika ankasitrahana ny tompo, ny fanaovana rakim-pisaorana mihitsy eo anivon'ny fiangonana masina, tsy fahotana zany, tsy fireharehana zany, fa tena faharesen-dahatra anehoanao fa ny tanan'ny tompo nanafaka anao tamin'ny fandrika izay namely anao. Misy fitenenantsika manao hoe ny vato azahoany raha nahitantsoa soramenaka, ny fiteny koa manao hoe ny akoho misotro rano izay azo nandraindray ny fisaorana no atao, dia moa ambaka vai ianao, hevero ary izay tokony heverina ny amin'ny fisaoranao an'Andriamanitra, ilay nanafaka anao lehibe loatra. Dia mahereza ary ry havako, mazotoa hevero ny fisaorana tokony asetrinao ho an'izay nanafaka anao. Eo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay fa efa namonjy anay sy nanafaka anay tokoa ianao tamin'ny fandrika maro samihafa, nitondra anay ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao, ary ankehitriny dia entinay eo am-pelantananao, eny isaoranay anao izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay, na ny zava maharary, na ny fifaliana, ny fisentoana, dia samy ataonao hiara-hiasa soa izay tianay, izay tianao. Ankehitriny izay Tompo, dia mivavaka manokana ho an'ireo madinikao, ireo kilonganao Jesosy izay mamaraparana ny taom-pianarana. Ianao Jesosy hijery ireo mpianatra malalanao rehetra mba hiazona tsara ny fahazavan-tsaina, ny fahalalana izay natolotra ao satria ianao no Andriamanitra ny fahalalana rehetra. Dia ampio sy tohany Tompo amin'ny fifehezana, ny fialan-tsasatra rehetra,
ary izany no apetraka isy ankininay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.